Taranja judo ny cluban'ny Akidokan no efa zatra manao azy ity fomba hamampanao japonais fiarabana tratry ny taona Biraki Kigami izay moa no anaran'ity hetsika ity izay nitanterahan'izy ireo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly tolakandro. Hetsika niavaka no nentin'ny cluban'ny Akidokan nanamarika ny fampiarabana tratry ny taona 2024 amin'ny taranja judo. Kagami Biraki fomba mampanao japonais izy ity izay fomba fanao amin'ny fampiarabana tratry ny taona toy izao. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay dikany atao hoe Kagami Biraki izay ny maître Mamdongoza. Androany zany dia isaky ny voalohany taona ohatr'izao dia fampisehoana ny fanehoana ny fampiarabana ny tratry ny taona dia ara-fomba japonais amin'ny club na arts martiaux. Dia ny judo moa dia ayady japonaise izay foron'ny maître Jigoro Kano dia matetika ny hitantsika matetika dia any amin'ny compétition fa tsy mahita le tena inona ny atao hoe judo. Dia amin'io fotoana io zany miezaka izahay manome hafatra sy mampatsiahy an'ireo mpampianatra hoe tsy maintsy ilaina ny fianarana zavatra ohatr'izao satria ny kata aminay dia ohatran'ny grammaire tsy azo atao zany ny judo raha tsy mahazo ny atao inona ny atao hoe kata. Dia manana expert zay tamin'ity isan-taona zay manao an'ity fandimity zany misy vahiny izahay dia ampisehoan'ny kata dia ao anatin'io kata io zany ahitanao ny atao hoe judo. Dia ara-pomba japonais moa le izy dia fotoana koa nararotana izarana mofomamy izay mitapy havanana amin'ny fomba japonais koa izay mitovy amintsika ihany ifampizahanana izy. Dia ny club Akidokan moa zany araka ny dikany moa zany dia toerana ho fianarana ny tradition na pureté. Dia ny atao hoe Kodokan izay toerana niterahan'ny judo izay noforonin'ny maître Jigoro Kano dia any a Tokyo tany zany toerana niforonan'ny judo. Izy io zany dia olona fohy kely nefa mahavita malavo andrarezina be lehibe amin'ny alalan'ny teknika. Fa amin'izao moa lasa atako ny compétition sportive ilay izy dia tsy hita le izy dia miezaka izay mampatsiahy an'izay. Ho an'ny judo rehetra ve le izy sa ho an'ny cluban'ny Akidokan fotsiny ity le Kagami Biraki ity? Izahay no mitarika an'izy fa tokony ohatr'izao zany ny fomba japonais tsy voatery anao an'izao daholo ny olona rehetra fa ny ataonay dia asainay ny club rehetra eto Antananarivo ny mpampianatra rehetra mampatsiahy fotsiny hoe izao nge le judo antsika fa tady ho adino satria tsy mena tsiny hoe adino le izy satria variana amin'ny compétition zany dia lasa tsy manam-potoana ny manana an'ilay kata fa fiomanana enjana be io kata. Hitanareo maivamaivana ohatr'izao fa ny concentration amin'io zany tena be ary hitanareo fa tsemboka be ireo. Io hitantsika io zany zao maître japonais sy judoka aminay manao an'io kata voalohany io. Misy kata maro be eo amin'ny anaky 7 eo ny kata niforonina tany Japon dia mitombo isan-taona io zany asehoanay anasanay ny olona rehetra anasanay ny ray aman-dreny anasanay ny mpampianatra judo rehetra. Inona izany tena hoe ankoatran'izay inona ny antondian'le japonais rehetra eto amintsika? Le japonais zany efa mipetraka eto izy dia mba judoka manana maizy azy izy dia nasainay izy raha afaka mampiseho. Ny expert français zany nasainay koa izy ho avy aty mba hampiseho an'ilay kata anankiray vaovao amin'ity indray izy juno kata sy hampiseho anareo koa. Dia hitanareo koa fa eo koa ny expert malagasy maître Jean-Jacques maître Hansa ho hampiseho eo koa izy ho ianarana ankizy. Marihana fa tamin'ny maraina nisy fifaninanana kata tato ho an'ny ankizy sy ho an'ny judoka mbola manao izay hotolorany eo ny coupe izay no mahatonga an'ireto coupe reto. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ny fampiakarana fanomezana ny tepana ho an'ireo mpikatroka judo. Ankoatran'izay ihany koa dia nisy ny fampisehoana kata démonstration izy ity izay nitanterahan'ireo mpikatroka judo manana tepana mainty. Teo ihany koa nampiseho ny fahaiza-manaony tamin'ity kata ity ilay teratany japonais izay miasa sy monina eto Madagasikara.